mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly-miarahaba anao ry avako malala tratrety zoma fa 7 ny volana novambra ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny epistily ho an'ny Hebreo. Hebreo toko 10, Hebreo toko 10:20 ka hatramin'ny 9:30. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fahatsiarovy ny andro fahiny izay naharetanareo ny ady mafy tamin'ny fahoriana rehefa nohazavaina ianareo. Indraindray raha natao fizaha noho ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo ary indraindray koa raha tonga naman'izay azony izany. Fa sady niara-niaritra tamin'izay nifatotra ianareo noho ny faly raha nolobaina ny fanananareo satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Ko aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe fa tokony hanana faharetana ianareo mba azonareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hita rehetrarehetra ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana fa raha mihemitra izy dia tsy sitraky ny fanahiako. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino amin'ny famonjena ny fanahy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Miavako toe-tsaina ny fandresena, toe-tsaina ny fifaliana, toe-tsaina ny fiadanana. Zany hoe safidy io raha maka tsara ny Baiboly isika. Ny fandresena dia ao an-tsaina aloha toe-tsaina aloha, misy ny toe-tsain'ny olona resy lava, misy ny toe-tsain'ny mpandresy, misy ny toe-tsain'ny olona voninkiady. Dia tahaka izany koa ny fifaliana, toe-tsaina ny fifaliana. Fa tsy hoe ny antony dia ny hoe isika tsinona kristianina dia isika mino fa ny zavatra izay ilaintsika teo amin'Andriamanitra efa misy ao amin'Andriamanitra, azon'Andriamanitra omena. Noho izany izay eo amintsika eo dia efa vokatra izay fisian'Andriamanitra izay fotsiny ihany. Noho izany raha mitenitsika hoe fifaliana dia izao zavatra efa azon'Andriamanitra mena izany, tsy zavatra voatadiavina fa zavatra efa ankehitriny. Dia izany toe-tsaina izany no tiany epistily aux Hébreux ananantsika ry havako malala. Toe-tsaina izay asehony epistily amin'ny Hébreux fa zava-dehibe ny fananana azy. Ka raha mamaky ity Hébreux toko 10 itsika dia izao manahoana ny toe-tsaina enti-miatrika ny fisamatsamahana eo anivon'ny fiarahamonina. Ny tamin'ny vanim-potoana ny epistily aux Hébreux dia izao saratsaraka be ilay fiangonana, saratsaraka noho ny antony ara-bola, saratsaraka noho ny antony ara-piaviana mihitsy koa ara na dia samy tsiosy ary izy nisy prozelita tao. Dia saratsaraka be ilay fiangonana voalohany tao Jerosalema, indrindra noho ny lafiny ara-toe-karena, ara-bola sy ny lafiny ara-tsosialy. Dia niteraka fisarahana, ny samatsamaka be ary nisy ara moa dia nandao mihitsy ny fiangonana, ny ala ny fiangonana satria izy ireo foana ny toa manao, izy ireo foana ny toa manome, izy ireo foana ny toa manolotra, toy izy ireo foana ny mampandeha ilay fiainan'ilay fiangonana dia nisy ny ala. Ary zay mahatonga ny ity andininy ity hoe hitantsika amin'ny andiny manao hoe nareo ange hatramin'izay tsy mba indraindray aza dia tsy mba hanaman'izay azony izany, indraindray aza nareo dia natao fizaha mihitsy noho ny fanaratsiana sy ny fampahoriana. Ianareo dia manana fananana be lavitra satria faly ary nareo raha nolobaina ny fananareo sy ny sisa. Zany hoe tamin'ny vanim-potoana ny epistily aux Hébreux dia ilay fananana niombonana dia fananana niombonana rehetra dia namidy ny tranon'ny hafa ny tany dia niombonana ilay fananana. Misy zany ny varotra be dia nitondra vola be, misy ny varotra kely dia nitondra vola kely, fa izao niombonana avokoa ny fananana. Ary dia asehony epistily aux Hébreux amin'ity andininy ity fa nisy toe-po tokony hananana mihitsy tao anatin'izany fisaratsarahan'ny fiangonana izany.
saratsaraka satria natsiaro voambaka aitsika tsara ny tantarany Ananiasy sy Safira. Nisy mifanambaka, nisy fetsifetsy tao anatin'ilay communauté ary dia nisaraka lay fiangonana. Misy toetsaina rehetra zay tiany ny tompo anantsika ny tsotra masiny ty hoe raha tonjo ianao ao anatina fiangonana, ao anatina fiarahamonina, misaratsaraka be ihany lay izy, na ao anatina fianakaviana misaratsaraka be ihany. Alay anto mampisaraka azy be dia be, resaka fananana, resaka fahampiainana, de inona ny vahaolana? Amity eto-piatanantsika de misy lafin-javatra vitsivitsy ara izay asehony epitiran'ny Hebreo ho fitaovana voalohany de ray andininy amin'ny andininy roa amby telopolo io, tsarovo ny andro fahiny izay naharetanareo niady mafy tamin'ny fahoriana. Reafako zava-dehibe ny hoe rehefa mampiombona ianao, misaratsaraka ilay fiarahamonina, misaratsaraka ilay fianakaviana, ilay fiangonana, ifisaratsarano nefa de zao miteraka fienan'ny hery, miteraka fienan'ny fahavokarana, miteraka fienan'ny rendement raha zay anao zay lazana azy, satria rehefa misaraka de fasitra hoe ny toro malagasy. Ilay fiangonana nefa izay natao hifankatia, natao hifamela, natao havita iombona, io fa misaratsaraka noho ny resaka vola sy fananana sy zavatra totsika hoe olana azy vahana. De zao tao amin'ny epistily any Hebreo izy hoe tsarovo ny andro fahiny, zany hoe jereo ny tantara, jereo ny lalana ny diavinareo, avy aiza moa nareo? Fa rehefa tsaronareo zay lalana ny diavinareo zay, avy any Egypte nareo, andevy tany Egypte nareo, namakivaky ny ranomasina nareo, saraka roa ny ranomasina, namakivaky ny efitra anareo, efapolo taona tsy tapaka ny kapa, tsy rovitra ny akanjo, tsy nona, tsy nangetaheta, tonga ao amin'ny tanànany, tonga aty amin'ny tanànany Kanana nareo, ndroan'Andriamanitra avokoa ny Kananita, ny Jebosita, ny Hidita, ndroany avokoa nanoloana anareo. No zany de zao tsarovo zany andro fahiny zany. De afaka malala anankiray zay mahatonga ny olona tia misaraka ny fanadinony ny tantarany tondran'Andriamanitra azy. Fa rehefa tsaronao ny lalana ny diavinao, lalana ny tondran'Andriamanitra anao de zao lasa tsy mora mitsara ny hafa ianao, lasa tia ny hafa satria matsiaro ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa ny fanadinoantsika ny lalana ny diavintsika, ny fanadinoantsika ny lalana ny tondran'Andriamanitra atsika, mahatonga atsika mirehare. Fa rehefa tsaroantsika hoe avy aiza moa tsika natsoin'Andriamanitra, mba hampanota ohatry ny olona rehetra koa, mba nanao ny tsy nety ohatry ny olona rehetra koa, nefa natsoin'Andriamanitra de ohatran'ireny tsy manatsiny reny. Fa rehefa tsapatsika fa ny lalana ny diavintsika, ny lalatsarotra ny diavintsika, teo mandrakariva Andriamanitra de zao mahatonga atsika manana foantra, mahatonga atsika mandefitra. Hotsika manao hoe inona ny vahaolana? Ny tantara, famakina ny tantara, famakina ny lasa ao anatin'ny solomason'ny finoana sy ny fitiavana. Dingana voalohany zao ny epistily any Hebreo, raha tianareo ny hoe iombona misimisy kokoa, raha tianareo ny hoe inona ny toetsaina tokony ho ananana manoloana ny fisaratsarana kanefa te hahita vokatra, de zao aza donona ny tantara, aza donona mampatsiaro ny olona, mampatsiaro ny namanao avy aiza izy, inona ny lalana ny diavina. Fa ny faharoa lehibe zay asehony epistily any Hebreo koa hoe to, tsy hoe ny fahatsiarovana ny lasa ihany ka mahatonga manetry tena, mahatonga mandefitra, mahatonga miolona amin'ny vonona mihitsy ara. Fa ny faharoa lehibe zay tiany epistily any Hebreo de zao koa ny fahafoizana, ny fahafoizana. Ny fahafoizana manao hoe nareo ange manana ny fananany tsara lavitra nareo, fa sady niara-niaritra tamin'izay ny fatotra ianareo no ny faly raha norombaina ny fanananareo. Zany hoe manampy antsika amin'ny ao anatin'ny krizy ny fahafoizana. Rehefa ao anaty krizy isika, ao anaty zavatsarotra isika, de manampy antsika ny mampiombona antsika ny fahafoizana, mampiombona antsika ny fifanampiana. Fa matetika miteraka fisaratsarana, ny miteraka fivakisana, ny miteraka ady de zao ny fitiavan-tena, ny tsy fahafoizana, ny tsy fitiavana te hizara, ny tsy fitiavana ny hanome.
dia eto amin'ity epistirany hebreo ty de mampianatra antsika ny epistirany hebreo manao hoe ho an'izay te fianakaviana te ahavokatra tsara, ho an'izay firenena te ahavokatra misimisy kokoa de zao miaina ao anatin'ny fandeferana, ao anatin'ny fahafoizana ny olona. Raha ohatra tsika ka mijery areo firenena ataotsika hoe nandalo zavatsarotra de ataotsika hoe iny Azia iny, dia isan'izay noentin'ny fiarahamonina niatrika ny zavatsarotra ny firaisan-kina, ny fahafoizana. Fa raha ohatra ka samy tia tenany eo am'le firenena anankiray, samy manao zay avelona azy le firenena, na samy manao zay apetipety ny fiainany fotsiny le mpiray tanindrazana na le mpiray faritra na le mpiray fokotany de zao tsy mandroso, tsy siasa tsara vita. Dia eto dia mampianatra antsika ny epistirany hebreo any rehefa ao anatina krizy ianao, tazanao fa mihena ny vokatra, mihena ny fahavokarana, mihena ny tsy mandroso ny toe-karena, amiara-panahy moa eto nijesahana ihany ko ny fiangonana, de zao mba mahafoy, tsy vola ihany io, fotoana, mba mahafoy talenta ho an'ny tanindrazana, mahafoy vola ho an'ny mpiarabelona, mahafoy fitiavana ho an'ny fiarahamonina, tsy maintsy misy zavatra afoy zaray, zay vao afaka miara-mandroso. Fa ny fahatelo zay ampiseho ny epistirany hebreo koa vahaolana ry havako malala, mba ahafahan'ny olona mandroso ao anatin'le fiainam-panahiny, ahafahan'le fiangonana mandroso, ahafahan'le fiarahamonina mandroso, de izao fampaherezana, olona mifampahery. Zay le dika teny hoe tsika tsy naman'izay mihemitra, mifampahery, zany hoe ny teny hifampizarana dia tsy teny miteraka hakiviana atsika raha mamaky ny tambajotra atsika ankehitriny, de zao saiky mizara hakiviana ny betsaka, mizara zavatra mora mankivy, mora mampatahotra, fa tsy mizara fifaliana, tsy mizara ny olona hiezaka, tsy mitona ny olona hiezaka, tsy mitona ny olona anompo, tsy mitona ny olona afoy. De eto ny epistirany hebreo de mitona antsika manao hoe raha tiditsika ny androsoantsika de zao miovatra any amin'ny fomba fifandraisantsika, miova amin'ny fomba fitenitsika, miovatra amin'ny sotoavina voizitsika, sotoavin'ny fahafoizana, sotoavin'ny faharetana, sotoavin'ny fifaliana am'le maha izy azy ny tena, sotoavin'ny fanetretena, ary eto de zao sotoavin'ny tsy mihemitra fa manana fahasahina mandrakariva. Araka ny teniteny fa 10:30, aza manary ny fahasahina reo, zany hoe mivoy fahasahina fa tsy mivoy fahakiviana, fahalainana, fanaratsiana, tsy zany fa mivoy ny fahasahina. Ny havako eo amin'ny hazo fijalian'ny Kristy no ahitantsika zany sotoaviny zany, sotoavin'ny inona, sotoavin'ny fanaovanao zava-dehibe, ny tantara, ny tondran'Andriamanitra, tsy fanadinoana ny lalana ny tondran'Andriamanitra, mampandresitsika zany, toe-tsaina tokony ananantsika ho an'izay zay te handresy ho an'izay te handroso de zao aza donoina ny lalana ny diavina. Fa zay lehibe de zao fitaomana ny sotoavin'ny ny faharetana, ny sotoavin'ny fahatokinana an'Andriamanitra, sotoavin'ny fizarana ny zavatra mahafinaritra ao anatin'ny fiarahamonina. Hitatsika eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy zany. Jesoa na de teo amin'ny hazo fijaliana ary de mbola nitory ny fahatsarany fitiavan'Andriamanitra. Teo amin'ny hazo fijaliana mbola nampiavana, teo amin'ny hazo fijaliana tsy namaly-faty. Zany rehefa malala toe-po, toe-tsaina, toe-panatokina ananantsika de zao ny fahatokinan'Andriamanitra, ny tsy fanaovanao zava-dehibe ny fahalemeny hafa, fa fanaovanao zava-dehibe kokoa noho zay ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy ny fahalemeny hafa akory no tsy mampandroso, fa izao ny fahotan'ny rehetra mihitsy ny mila hibebahana. Ivavaka sika. Tompo aozoranao zay no ny amin'ny soratra masina zay nomenao anay ovakina ity amin'ny tenin-drazanay, mampianatra anay fa toe-tsaina ny fandresena, toe-po ny fifaliana. Mampianatra anay rahateo koa fa ao anatina vanim-potoana sarotra dia ny zava-dehibe tokony ananay de ny fahatsiarovanay fa tsy miova ianao teo amin'ny fiainanay mandrakariva anao tao anatin'ny mora, tao anatin'ny sarotra, ary tao aminao zay fampahery, tsy mba naman'izay mihemitra, fa naman'izay rehetra mandroso, naman'izay rehetra miezaka, naman'izay rehetra te hifaly eo aminao Andriamanitra. Tahiny tontolo andronay an'io Tompo, tontolo andro ahitanay fifaliana sy fiadanana, manjakà tomponay, ampandreseo zahay, arakofy amin'ny fifalianao ity tontolo andronay ity. Jereo ireo marary, jereo ireo manana orana, jereo ireo manana ady am-panahy Jesoa.
tehirizo izy ireny ary okanjaka ao por izy re mandrakariva ny fahatokiranao de tolotra ianao nitera sy ny laza fampitoero aminay Jesoa ny fitiavanao amen.